eny tompoko ato ndray zany ny ato ambany ndray a de ina ny ato tompoko ty zany natao hoe sodera ato ambany ato a afo a de rano io hitatsika misaraka io izy zao ny ato zany a rano ny ato ambany ato a afo aroso eto ny afo a de mitanitra an'le rano ato a ity ato ty zany a malany eo amin'ny 250 litres ty ato ty ity moa zany a fanametarana ny rano ato raha ohatra ka aty ny rano a de feno izy zay a raha ohatra moa aty de efa tapatapany izy de mila tapohana mafana ny rano ato a de mandeha am'ty tuyau ty de ty moa zany a thermomètre ny hafanany rano ato de mandeha ny entina ny rano ato a de mandeha amreto ty vanina anankiroa ty zany a ny anankiray a amy rivolany ray ry de ny anankiray ty am'ty anankiray ty de mizara zany ny entiny eto a ny anankiray ato de foana zany ty a de mandeha ato ny entiny de foana koa ty a de mandeha ato ny entiny de manamasaka ny akora ato anatin'ity vilany ty de mandeha ato am'ty eto zany miazy mandeha am'ty de ato zany a misy fampangatsiahana misy rano mangatsiaka miala avy am'ty tuyau ty miditsy ato de rehefa mangatsiaka ato a de midina ato ny menaka midina avy am'ry menaka sy ny rano de avy eo a midina ato fa misy essence eto fa tsy eny essence de eto zany ny fidinany menaka sy ny rano a de menaka moa zany mitsingafina ny rano ambany very de zay no azahoana hoe huile essentielle ty zany le ilany anankiray de ty ny anankiray ty amin'ny anankiray ty de ty amin'ny anankiray ty de raha maka ohatra zany tsika raha fa mametraka ato firy telonjato kilao firy teo de zay ny lanjanyleo de mety ahavitana firy zany ohatra ny amin'ny raha fa mivoaka an'le ato izy atao farany ato le huile essentielle mety mahavita firy litre na firy zay izy moa zany raha ohatra ataotsika hoe tazety tompoko de eo amin'ny ray sasany eny tompo dimapolo sy telonjato kilao ravina zany tazety a ahavitana eo amin'ny ray sasany litre ary ny amin'ny ravitsara mbola tsy hita zany amin'ny ravitsara ohatra ataotsika hoe 1 pour 1000 izy 1 pour 1000 zany zay le izy eny tompoko zao zany tompoko le atao hoe reto ny materiel ny lambika ato zao hitatsika zao asan'ny fanjakan'Andriamanitra mpanaoviny mpanompony aty Soatanana zao io haizaka ataon'ny mpanompon'Andriamanitra aty de raha tsy diso moa de iza moa ny anaran'le olona tena tompon'andraikitra lehibe am'ty mba ahafantaran'ny olona hoe iza ny tompon'andraikitra voalohany tena mitarika anareo amin'izy ty tompoko ny tompon'andraikitra voalohany indrindra tompoko de dada Iraka dada Razafimahazo ao Antananarivo eny tompo izy zany no nahita mitraikefa hitaritana an'izao zavatra rehetrarehetra zao eny tompo tsara ho fantatritsika ty ivelany any zay fa manan-karena olona ny fifoazana za mpampiasainy ny mpanompony amin'ny fomba maro karazana zao de anisany hitatsika fa na de ty ambany volo ty aza de zao no ampanaovin'Andriamanitra ny mpanompony ho fampandrosoana fanjakan'Andriamanitra eran'ny tanindrazana malagasy ty saotra tompoko